Raha namalala am-pifaliana an'izontsika miaona toy izao fa mpizara mofinaina miainy ten'Andriamanitra ihany koa. An'izontsika mandray koa ny hefim-panahy hoe tsika miainy indray amin'ity andro omeny Tompo antsika anio ity. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo alohan'ny seza fiandrianana, ary avy amin'i Jesosy Kristy, vavolombelona marina, salamatoa amin'ny maty, ary lehibe amin'ny mpanjaka ny tany. Amen. Talata 12 Novambra 2020 imanjinantsika an'lohevitra hoe iaino ny te hoe mpanahy araka an'Andriamanitra. Andeha ry havana idera sy ankalaza mevy voninahitran'Andriamanitra isika. Ny famindram-pon'i Jehovah no raiky mandrakizay, hatramin'ny taranaka faramandimby no ampahafantarany vavako ny fahamarinanao. Fa hoy izaho, ho tovoina marak'izay famindram-po, ny fahamarinanao ampitoerinao any an-danitra. Efa nanao fanekena tamin'ny voafitoko aho, eny efa nenina tamin'ny Davida mpanompoka hoe ampitoetra ny taranako marak'izay aho, ka nanga seza fiandriananao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary lanitra ideran'ny fahagagana ataonao Jehovah, ary ny fahamarinanao koa ao amin'ny fiangonan'ny olo-masina. Amen.
Andeha hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra io, Andriamanitra mpanorony tokony ataon'ny mpino ianao, ary tsy misy manakana anaonao izany no ny herinao sy ny asanao, fa Andriamanitra mahagaga ianao, ary dia mahatsiaro sy mitsinjo ary mamonjy miaro anay koa. Misaotra anao izay amin'ny fandamihanao ny fiainanay, fa afaka manavao anay ianao, ary mijoro vavolombelonao koa izahay, ny azony miaina ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Midera sy mankalaza amin'ny voninahitry ny ranomasina ary izay Tompo, noho izany fahalebiazanao izany. Tompo, mahatsiaro ny tenanay koa izay, be ny fahadisoanay ko mifona aminao izahay. Mamela any elokay mamindra fo aminay. Fanamasino, midira ty anatinay raha hiaino sy handray ny hafatra tsara avy amin'ny mofinainy izahay. Eka mitenena Tompo, vonintenanao izahay. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny finainao antsika amin'ity ity ry havana malala dia hitanao amin'ny filazantsara soratan'i Marka. Marka 10:9-20 ka hatramin'ny 7:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary no nivoaka nankeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanatona ka nandohalika teo anatrehany ary nanontany azy hoe, mpampianatra tsara, ino no natao ka nidovako fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy, nahoana nataonao hoe tsara? Tsy misy tsara fa tsy iray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka, manaja ny rainao sy ny reninao. Ary hoy izy taminy, mpampianatra, izany rehetra izany efa nitandremako hatry ny fony aho mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy kianao taminy hoe, toy zavatra iray loha ianao, mandehana amin'dio izay rehetra anananao ka omeny malahelo. Dia hanana rakitra ny an-danitra ianao ary avy hanaraka ahy. Dia nanjombona tery ny tarehiny tamin'izany teny izany, ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana rena be. Ary Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe, manahoana ny asatry nidira amin'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny. Fa Jesosy namaly ndraiky nanao taminy hoe, anaka, manahoana ny asatry nidirany maty tokony hareny amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa ny hidirany rameva amin'ny vody fanjaitra no nidira manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjona indrindra izy ka nanao taminy hoe, izy indray no azo onjeny. Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe, raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy, ilay tonga monjy izao tontolo izao, hamonjy anao indrindra koa. Mofinaina vakina tamintsika teo, Marka 10:7 ka hatramin'ny 7:20, dia tantarana mahaliana Jesosy ilay mpanan-karena iray ny amin'izay andovana amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny resaka nataony tamin'ny mpianana. Niraisa avy amin'izany ry havana fa ny toe-panahy kristianina dia izao, makamamy ny didin'Andriamanitra. Ny toe-panahy kristianina dia makamamy ny didin'Andriamanitra. Ny tompo dia manambara fa sitrany tokoa raha mamantatra ny didiny isika mba hahafahantsika miaina izany. Mila mamantatra ireo didy ambaran'i Jesosy tamin'ilay ity mpanan-karena ity ihany koa isika. Izao mantsy ny navaliny, mpampianatra, izany rehetra izany efa fantatro sy nitandremako hatry ny fony mbola kely aho. Atao valiteny manamary-tena ihany no hita eto, fa tsy miezaka mamantatra sy miaina izay voasoratra. Ny fahafantarana sy ny fiainan'ny ten'Andriamanitra no fototra ananana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zava-dehibe izany ry havana. Fa ny toe-panahy kristianina koa dia izao, hananana ny fanahin'ny fahafoizana, hananana ny fanahin'ny fahafoizana. Ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe, tia zavatra iray aloha ianao, mandehana amin'dio izay rehetra anananao ka omeno malahelo, dia hanana rakitra ny an-danitra ianao ary avy hanaraka ahy. Tsarovy ry havana, fa ny fanahin'ny fahafoizana dia toe-panahy iainana amin'ny fanarahan'ny dian'i Jesosy. Izany hoe mahafony zavatra rehetra izay ananana, entina hanompoana an'Andriamanitra, hanasoavana ny mpiarabelona, mahafohy fotoana, mahafohy fananana, mahafohy harena. Raha tenenina amin'ny fomba hafa dia rehefa manao zavatra isika dia mahafohy ary heverina ho an'ny tompo fa tsy an'olona. Ary zava-dehibe loatra izany ry havana, manoloana fampontsika an'Andriamanitra. Raisy izany ry havana, izany ny toe-panahy kristianina, makamamy ny didin'Andriamanitra, hanana ny fanahin'ny fahafoizana mba ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra izao misaotra no mofinaina
nomenao anay milaza na typana kristianina zay makamamididina ao Andriamanitra sy hananana ny fanahany fahafoizana hoentina mivelona ao fanomponanao ary entina miaina ampiarabelona. Vavaka aminao zay mba ho voaorina ireo université vaovao ho kasaina ohatry amin'ny FJKM. Mivavaka aminao zay ny amin'ny asa nomenao anay velomanay, amelomanay ny ankonana nomenao, ianao nanavao anay hatrany amin'ny fifandraisana mpiara-miasa. Tompo, meo asa ireo mitady zany. Tompo, vavaka aminao zay ho andreo marary mila ny vavakay. Atsoro ny tananao anendry ny rofo sy ny aretina rehetra. Toa ny asa fitsaboana, atanjara eo azony manjo, ampio ireo marisok'olona sy sahirana. Mitaheny amin'ny azakazaka ataonay ka ampahirezinao anay ny amin'izay ataonay sy ny fikasana tsara rehetra. Tao io ny fianarana, fitezana ataonay. Tompo, vonjeo ny firenenay. Ena voty zahay, minaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay ivavahanay, sady angatanay izany, miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe: Ranay eo izay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Omeo any anio izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny helikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana riavana nitsodrana tohotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Engane Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika, ka nomentsika fampinoana mandrakizay sy fanantenana tsara tamin'ny alalan'ny fahasoavany, ampiona ny fonareo ary ampasery anareo anao izay tsara rehetra na amin'ny asa na amin'ny teny, ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Teo an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.